Afa-pasahiranana ny tanora adventiste ato amin'ny FMN, indrindra fa ny distrikany Antsiranana amin'ny fagnafarana fitaovana maro samihafa ilain'ny tanora. Tafatsangana soamatsara eto an-tanànan'ny Antsiranana ny toeram-pivarotana fitaovana ho an'ny tanora adventiste na promo. Izay natao hoentina manala ny fahasahiranan'ny tanora sy ny ray aman-dreny amin'ny fividianana ireo fitaovana maro samihafa izay afarana any Antananarivo. Raha ny mahakasika ny fitaovan'ny tanora eto amin'ny DBCRS dia efa manomboka misy avokoa ireo fitaovana izay ilain'ny tanora manomboka amin'ny avanturier hatramin'ny safidy. Ka efa tsy atahorana intsony zegny ny fisian'ny fitaovana eto Dego satria efa azo atao tsara ny mividy sy mikomandy raha ohatra ilaina ny fitaovana. Voagny ny iara-iasa amin'ny tanora, ny chef ary ny fiangonana rehetra ny promo Antsiranana amin'ny alalan'ny famatsiana ireo fitaovana ilain'ny tanora ho hiatrany ny tompony andraikitra. Ny promo eto Antsiranana moa zegny afaka mamatsy na dia any amin'ny faritra Sava aza na ato anatin'ny faritra Diana dia afaka mamatsy avokoa ny fitaovana izay iraisany GIA tanora adventiste manerana ny union misy moa zany dia magnentana antsika tanora GIA rehetra mba hanao komandy mialoha, indrindra fa alohan'ireny événement izay mandalo, ohatra hoe alohan'ny journée mondiale sy alohan'ny fotoana izay anaovana ny investiture dia magnentana ny tanora rehetra atao amin'ny faritra Diana na any amin'ny faritra Sava aza mba hikomandy zany fitaovana zany mba afatsika misitraka alohan'ny fotoana ny programa rehetra izay misy eo amin'ny édition.